fifaliana foana moa ary amin'izany hatrany koa no anolorana ny arahaba andro fahaenina sahady koa manko izao amin'ity fiarah-mianatra ny amin'ireo etaeta lalany fanahy ity dia tolorana fankasitrahana ianao ny amin'ny fiarahanao anatin'izany fandaharana izany ary atolotra anao ihany koa ny firariana ny amin'ny hoe tsy ho verimaina izany fa azahoanao tombony dia ny soa sy ny fitahiana avy amin'ny Andriamanitra izay iompanan izao resaka ifanaovantsika izao satria hery avy aminy no andraindraintsika anatin'izany andeha ary hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra ny amin'ny ahafahana miara-miantso anao indray ary manantena izahay manko fa efa manomana fitahiana ho anay ianao dia isaoranay anao sahady koa izany ka tario ary tahio indray ary izao fotoana izao ny fanahinao masina no aoka hiteny aminay amin'ny anaran'i Kristy mahavonjy. Amen. Ireo etaeta laliny ny fanahy. Inandray re no resahana amin'ity andro fahaenina ity. Rehefa mikasika anao Andriamanitra. Rehefa mikasika anao Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 4:9-20 dia misy andinin-tsoratra masina iray izay tiana ifampizarana satria mampahery. Ary andalana iray izay maneho ny amin'izany fikasihan'Andriamanitra izany ka anantenako sy anantenanao ihany koa raha miara-mianatra isika androany hoe za ihany koa izany ianao ihany koa dia ahita ny fikasihan'Andriamanitra. Jaona 4:7-20 vakitsika amin'ny anaran'i Kristy ny voalaza ao amin'izany manao hoe andeha izaha izaroa lehilahy izaroana izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao anga no Kristy. Inoko fa efa nandreny amin'ny tantara izay nanatsoahana io andinina io ianao. Eny raha toa ka mbola tsy mahafantatra koa moa ianao dia tantara iray izay maneho araka ny nanambarako azy teo ny amin'ny hoe mikasika Andriamanitra dia nisy vokany hafa mihitsy tao anatin'izany. Jesosy raha ho jerentsika kely vetivety izany ilay tantara dia tonga teo amin'ny toerana anankiray ary ao amin'ny Jaona 4:10-20 izany hoe ny andininy aty alohaloha an'ilay efa nivakiana teo izany dia Jesosy namalaka nanao taminy hoe no voalaza raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo rano hosotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Tantarana fangatahana hisotro rano satria mangetaheta dia Jesosy nanome rano velona. Monina amina tontolo izay hiazaka zany olana, hiazaka zany olona etsy sy eroa mitady vahaolana ary mieritreritra sy mitady izay afa-pony filany zasy ianao. Hoy isika tanatin'izay fotoana efa nifampiresahana foana izay. Ary ny sasany misy mitady vola, ny hafa mitady laza, ny sasany fahafinaretana vetivety, ny hafa fananana mety ho fifandraisana koa ny karohana amin'ny lafiny samy hafa fa samy manana ny fahatsapany hoe mitady amenoana an'izay fahatsapany etaeta ao anatin'izany. Tahaka ny olona mangetaheta rano tokoa izany dia mangataka mitady mba hosotroana. Ny olombelona nefa izao no tsara resahana amiko sy aminao. Tsy ny lafiny hoe ara-batana na ara-petsepo fotsiny ihany no tokony hikarohany izay amenoana ny etaeta ao anatiny satria tsy ara-batana sy ara-petsepo fotsiny ihany ny olombelona fa eo koa ny lafiny hafa ny ara-panahy ary izay arany voalohany ara-panahy ny olombelona dia tahaka ny ilan'ny vatantsika sakafo, tahaka ny tadiavan'ny vatantsika rano, tahaka ny tadiavan'ny fontsika fitiavana, tahaka ny karohantsika zavatra izay heverintsika ilain'ny tenantsika dia ny fanahintsika ihany koa amin'ny maha-ara-panahintsika dia mila an'Andriamanitra. Rehefa miresaka manko isika hoe ara-panahy dia miresaka ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia Andriamanitra mpahary, ilay Andriamanitra izay andriamantsika any an-danitra izany resaka izany. Rehefa mikasika anao ary io Andriamanitra io efa tsapanao ve? Efa nosaininao ve? Mety manahoana ny fitrangan'izany fa rehefa mikasika ny fiainanao tanan'Andriamanitra dia miova ny zavatra rehetra. Raha gadra dia tapaka, raha misy zavatra mifehy izany dia mivaha, raha ohatra ka maratra dia sitrana, raha toa anaty aizina dia tafandositra miala amin'izany ary
raha toa ka tao maresaresy eo amin'ny fifandraisana aminy dia hiavao indray ka hiredareda indray ny fifandraisana satria amin'Andriamanitra zany satria hiova ny tontolo rehefa mikasika anao sy ny fiainanao Andriamanitra. Andriamanitra tokoa manko ilay afaka mampitsimbadika ny toe-javatra eo amin'ny fiainan'ny olona iray ho tonga fitahiana, ho tonga zavatra tsara, ho tonga soa ary indrindra ahatongavany amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainany ka ny filana ara-panahy no tiana tsindriana voalohany ho azy ho anao. Averina mandrakariva ny hoe sarotra ilay fiainana ary mikasaka an'izay ahasoa anao. Samy manana an'izay tadiaviny mba hoe hiaina ny fiainana misy fiadanana kokoa, fifaliana kokoa, hananana an'izay ilaina mameno an'ilay banga ny etaeta eo amin'ny fanahy. Fa izao ny voalohany dia tsarovy, hevero ary karakarao aloha ny filan'ny fanahinao dia ny filanao an'Andriamanitra mba tena heverinao sy avelanao zany tena hisy tsapanao mihitsy hoe misy mameno ny banga eo amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny famenoana, ny filana amin'Andriamanitra. Tady fiadanana amin'ny zavatra hafa manko ny olombelona arak'izay efa niresahantsika fa misy nefa ny tsy mety mahatsapa mihitsy hoe feno fa tohotro mibanga foana, tohotro misy zavatra tadiavina foana dia io no ilanany hoe Andriamanitra no afaka mameno. Ny olombelona dia ara-panahy aloha, ny fanahy dia mila an'Andriamanitra aloha dia rehefa feno izay dia ho hitanao azo antoka rehefa Andriamanitra no mameno ny filanana hoe ny etaeta ao anatinao ao. Ny olana manko dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra rehefa tapaka, rehefa ratsy dia izay no mahatonga an'ilay hoe mahatsapa fahabangana foana ary izay no mahatonga ny olona mitady zavatra hafa foana satria tsy fantany angamba n'ilay izy dia izay indrindra no ahafahantsika mifampiresaka androany hamerenana amiko sy aminao indray hoe ilaina aloha feno ny filan'ny fanahy mba hahafahandreo filana hafa azo ihany koa eo amin'ny fiainantsika fa ny filana lehibe indrindra dia tsy ny ara-batana fa ny ara-panahy dia ny fampihavanana amin'Andriamanitra izany. Raha jerentsika ilay tantara izay niresahantsika teo ny amin'ilay vehivavy izay niresahan'i Kristy tao amin'ny Jaona 4 teo Patsakana manko izy io raha tsy hahevintsika ny tantara dia araka ny efa niresahana teo dia hoe mangataka rano hosotroina dia rehefa avy eo nomeny Jesosy ihany koa rano velona. Raha ny tena marina dia Jesosy no nangataka rano tamin'ny voalohany mba hosotroina fa rehefa avy eo rehefa niresaka ny amin'izany rano izany izy ireo dia Jesosy nilaza taminy fa izy afaka manome rano velona ary tsy angetaeta intsony dia io ilay hoe mameno ny banga ary tsy ahatsapana filana hafa intsony. Dia ity tantara ity no ahitantsika fa nikasika an'ilay vehivavy Kristy rehefa nilazainy tamin'ilay vehivavy ny ataon'ilay vehivavy ny fiainany sy izay ataony eo amin'iny orany resahana iny dia niova satria hoy ny voalazan'ny 9:20 ao amin'ilay Jaona 4 hoe dia nataony sininy raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe dia ilay 9:20 andeha izahay izaroa lehilahy izaroana izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izaho anga no Kristy dia nahatsapa fiovana izy dia niova tokoa satria nanaiky ny fanovany Kristy. Moa ve efa nahakasika ny fonao ny tenin'Andriamanitra? Moa ve efa nitondra fiovana goavana teo amin'ny fiainanao ny fikasihan'Andriamanitra? Voalohany rehefa mikasika anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ianao aloha novany aloha ary mampafantatra anao ny tena toerana izay misy anao izy ka mitarika anao amin'ny toerana tokony hisy anao. Nampahafantarin'i Jesosy an'ilay vehivavy hoe izao anie ny zava-misy eo amin'ny fiainanao ankehitriny dia nikasihany fiainany dia nentiny niala tamin'izay ho amina fiainana vaovao. Ka sasa ianao inoako fa te hiala amin'izao fiainana ratsy izao ho amina fiainana vaovao. Andeha ekena ny fikasihan'i Kristy mba hanova ny fiainantsika hialan'izao fiainana ratsy izao amina fiainana tsara indrindra. Dia ny iomanantsika moa amin'ny fiainana mandrakizay fa afaka manova Kristy ary afaka mameno ny banga rehetra eo amin'ny fiainana hatr'izay Kristy. Na dia sarotra ary ny toe-javatra mety hiainanao amin'izao fotoana izao, na dia mety hoe mampitanondrika ary ny zavatra misy manoloana anao amin'izao fotoana izao, afaka mampitsimbadika ny tantara Jesosy satria afaka manova izy ary afaka mameno ny banga eo amin'ny fiainana. Dia ny famenoany ny filan'ny fanahy aloha
ny fifandraisana sy ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia manaraka ny zavatra sisa rehetra. Rehefa mikasika anao Andriamanitra dia iova koa ny laharam-pahamehany eo amin'ny fiainanao ka ny an'Andriamanitra indray no lasa lolarany. Ka manaiky ve ianao tahaka an'ilay vehivavy izay nanaiky nokasian'i Kristy ny fiainany, dia manaiky koa ve ianao ny hokasihany amin'ity androany ity? Fa rehefa mikasika anao Andriamanitra dia hanovanao, hameno anao ary aniraka anao dia ho hitanao fa fifaliana ny anatanterahana izany iraka ampanofinaN'Andriamanitra anao izany. Farany ary ry namana, raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia ny tanany mihitsy no namolavolany asa ianao io. Ny olombelona izany dia anio dia mbola te hikasika anao amin'izany tanam-pitiavany, sahiranany namolavolany olombelona izany indray Andriamanitra, ka hahatonga anao hiala ao anatin'ilay fiainana izay mety ho amina torimasom-panahy, fiainana izay tsy manao an'Andriamanitra lolarana, fiainana mety ho maizina sy mangidy ho amina fiainam-baovao. Metraka an'Andriamanitra lolarana, mahita sy mahatsapa ny fitiavany ary faly eo am-piatrehana ny fiainana, fa indrindra indrindra tsy mahatsiaro banga fa efa fenoan'Andriamanitra ireo hetaheta lalin'ny fanaka. Meteza ary kasihy indray androany dia meteza ho entin'Andriamanitra ho amina fiainana tsara indrindra. Andriamanitra ny hikasika anao tokoa ary ho tsapanao izany, ary ianao ahatsiaro fa efa nofenoan'ireo banga izay hetaheta'ny fanahinao. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra iray tsara indrindra, faly izahay misaotra anao satria tianay ianao, ary ianao kay no afaka manome anay izay ilainay, mameno ny banga ary manome ireo hetaheta lalin'ny fanahinay. Misaotra ny amin'izany, amboary ny fiainanay fa manaiky ny fikasihanao izahay. Misaotra indrindra amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia mangasitraka ny amin'ny fiarahana. Andriamanitra hitahy anao ary manome fotoana ho amin'ny manaraka indray.